IKEA. Fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny 8 alina. Famerenana ny alahady amin'ny 5 ariva. IKEA iarahanao amin'ny andrenjato. Firapatsika indray tokoasitokovaky tonga tanatin'ity fandarana IKEA amin'izao ariva izao ity. Tony mazaka le matonga isy tambeanjato miaraka amin'ny naisina arakoto ary ivenansarasano manana no manafanana fandarana amin'ity ariva ity afanaina ny fandarana satria mafanafana ny toeram-pirenena amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ny adevitra mahakasika ny valim-pifidianana isika amin'izao fotoana izao le matonga risika. Samy manana ny fomba filazany rehetra ny pourcentage, samy manana ny logiciel-ny ihany koa na ny candidat izay miresaka tsy haintsony hoe ahoana ny zavatra mety hitranga mandra-piandry ny vokatra-voakan'ny ACC zany izay samy mandamindamina ny sainy vahoaka ihany koa hoe miandra-pitonina. Etsy andaniny vahoaka maro anisa dia mikaikaika mafy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tena tafahoatra satria dia tena mikaikaika ireo vahoaka indrindrindrindra any ambanivohitra vidy sakafo, kojakoja andavanandro, ny fitaovam-pianatra, ny saram-pianarana, ny EPP, CG, andoavan'ny vola daholo ny hatrany amin'ny lycée, izany rehetrarehetra izany dia olana anivon'ny maro anisa izay any andamosy ny mpikarakara amin'izao fotoana izao fa tsy asiresaka mihitsy fa isika aloha zany dia samy variana atao anatin'ity adevitra hoe premier tour de vita, isy ny deuxième tour, foanana ny résultat sy ny sisa ahoana sy ahoana zany mety ho fandehan'ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao le matao misy satria dia izay misahotahotaka saotrany tsy milamindamina loatra izay ny zava-misy ny ainana aloha hatramin'ny androany. Manatitra ny arahaba no mahafafa ny fiainan'ny firenena dia satria araka ny fanambarantsika teto hatrany dia tsy mandray andraikitra ny vahoaka maro anisa. Ilay vahoaka maro anisa mantsy rehefa entantsika eto dia entanina andray andraikitra andeha hiahy ny fiainana fa tsy hoe andeha anamaro isa any anatina propagande fotsiny. Tsy izay zany natao hoe fandraisana andraikitra ny maro anisa ary tsy nandray andraikitra mihitsy ny maro anisa satria dia raha Antananarivo ohatra dia latsaky ny telopolo isan-jato no nandray anjara tamin'ny fifidianan'iny ny vahoaka. Ary fantatritsika fa analamanga fotsiny dia mahatratratra any amin'ny 2 tapitrisa ny mpifidy atao amin'ny faritra analamanga ary Antananarivo renivohitra dia 2 tapitrisa. Nefa raha ohatra ka 320 isan-jato no mandray anjara atao amin'ny faritra Antananarivo renivohitra dia manahirana be zany ny mahita izany atao hoe endriky ny maro anisa izany. Nandritry ny taona sy tapantsika dia niresaka hatrany mikasika an'ireo maro anisa ireo ary akory ny agagana fa ohatrany hoe ny vahoaka frantsay ny voentana satria dia mijoro amin'izao fotoana izao natao hoe gilet jaune any Frantsa ireo le manao tatinivy kely mavomavo reny zany tara-pahazavana fluorescent moa zany tena filaza azy dia mijoro manerana ny agglomération zany hoe ny kion-dalana rehetra any Frantsa dia hijoroany reny olona avy amin'ny vahoaka tsy niteny hatramin'izay ary mipetsaka amin'izy ireny dia tany amin'ny tontolo ambanivohitra ary ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny zany hoe tsy afaka manatrika mitinina, tsy afaka manao ininina mihitsy fa dia voalazan'ny frantsay moa hoe métro, boulot, dodo. Zay ny tena asan'ny vahoaka frantsay maro anisa amin'ny ankapobeny fa nandritry ny herinandro ity zany dia nitsiomy ny vahoaka frantsay. Aloha zay ny fomba ilazana azy satria teny izay marina raha ny zava-nisy taty La Réunion no resahana dia nitsiomy ny vahoaka tao La Réunion manerana la France iray manontolo ary sanganehana le matoa Emmanuel Macron manoloana ny zava-misy any aminy ary andre matoa Macron moa zany dia mametraka an'ilay intellectualisme be zany hoe ny fiambonina amin'ny fananana fahalalana dia mihevitra fa izy tanora kely latsaky ny 7 taona no afaka miresaka amin'ilay hoe tontolo vaovao na ny nouveau monde
zay zany no fomba firesaky ny pomban'andriamatoa Emmanuel Macron dia ny taloha rehetra zany a dia karazany tsy misy ho an'andriamatoa Emmanuel Macron fa io fomba fanaovany vaovao io zany tena zava-dehibe dia manoloana an'io zava-misy amin'ny Frantsa io a dia niatso la réunion zany a satria miainga tamin'ny resaka carburant zany taxe naraikitra amin'ny carburant rehetra amin'ny Frantsa ny tolona nataon'ny olona ary tsy nisy mpanentana isika zany tena nanana hoe mba isika manentana eto zany a kely feo isika fa ny tany Frantsa zany dia tsy dia misy mpanentana tamin'ny réseaux sociaux no ny fanentanana ary dia tena nahazaka olona tokoa zany zareo am'izay satria kiatso ila Frantsa iray manontolo antsika miteny zao tena azo lazaina hoe kiatso ny olona manao relais zany a dia tamin'ny sabotsy teo a dia misy any amin'ny telo hetsy tany dia mifandimby zany midina an-dalambe ny olona dia mamonjy asa ihany satria misy ny olona mpiasa tena ny maro mpiasa amin'ny barao ny sasasasany dia manjary lasa tahaka n'ireny ankatoko ny révolution frantsay ireny ny zava-misy any Frantsa amintsika miteny zao ary raha tsy mitandrina zany andriamatoa Emmanuel Macron dia horava melohan'ny fotoana zany a io fanjakana tantanan'io satria takiny reto gilet jaune reto zany a ny andravana aloha ny Assemblée nationale satria tsy mifanentana intsony amin'ny zavatra tinaky ny vahoaka ny zavatra ny fomba firesaky ny Assemblée nationale ny Frantsa ary natao anatin'ny groupe parlementaire andry zareo la république en marche dia tsy sanidina nandeha nakany amin'ny circonscription-ny nanazava n'izao zavatra misy zao na ny position ny gouvernement fa dia samy nanepoka avokoa tamin'izay zava-misy tany Frantsay zay dia eto Madagasikara tsy maintsy zay moa nifandehany satria efa globalisation zao zay le atao mondialisation tsy maintsy sariatsika andeha hiditra ty amin'ny fiainan'ny firenena ihany ny toe zavatra misy indrindra fa ho an'ny la Frantsa tahaka an'izao a zay fantatsika mazava loatra fantatsika tsara dia ho azavaitsika hoe inona ny tena fandeha zay lafin'izay ny any Frantsa zany a dia ny taxe miraikitra amin'ny carburant zany no mitoerin'ny olona fa nivadika ho fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy izy satria any Frantsakay zany a raha ohatra ka ny karama farany ambany ny felan'ny fanjakana 1200 € dia misy mikarama 400 € kay any Frantsa ary eo vao samy mahafantatra zay vao samy miteny hoe zay anie efa any anaty tomobile no matory fa tsy afaka intsony manofa trano zany hoe avy any ampiasana zany dia any anaty tomobile dia mandeha makany amin'ny bain-douche zay zany ny fomba fiainan'ny Frantsay zany hoe fa tena azo lazaina hoe matory amoron-dalana zany ny Frantsay fa any anaty tomobile ny tomobile moa ny Frantsa tsy azo anaovana référence satria io tomobile io zany a ny azy 100 € isam-bolana ohatra ny tiretiny dia ny olona rehetra zany afaka mandray an'io satria ao anatin'ny miasa adiny folo ianao any Frantsa dia mahazo an'izay 100 € zay eo zany satria 10 € 15 € eo zany ny salaire de base par heure any Frantsa ka raha 10 € zany a miasa 15 € zany miasa adiny valo ianao a dia mahazo an'ilay 100 € zay anaovana ny tiretin'ny tomobile isam-bolana no zany tsy ataontsika mahagaga zay izy koa manana orinasa mpanamboatra tomobile dia ndikany tafiditra ao anatin'le société de consommation zay a dia normal zay fa ny tsy normal zany a manjary tsy afaka mampiasa tomobile intsony le olona satria tsy takany intsony mividy lasantsy ho an'ilay tomobile mora zay accessibilité ny fahafahany manana an'ilay tomobile zany a manjary lasa problema ho azy le tomobile dia io nahatonga ny fitroarana mihitsy ala ny tena maromarina kokoa any Frantsa amin'izao fotoana zao ary io fitroarana any Frantsa io zany a anao randra-mitasika io satria aka ny endrika io avokoa zany ny any Allemagne na aka ny endrika io zany ny any Italie efa manombonomboka ny any Italie amin'izao fotoana zao aka ny fomba ny Frantsay io zany ny any Grande-Bretagne sy ny etsetretsetra any Europa indrindrindrindra efa tandondominy lay adinatsanga ifanaovan'ny Européenne amin'ny Donald Trump amin'izao fotoana zao ny any Europa dia zay no mahatonga an'io
fa ny eto amintsika zany a io taxa raikitra amin'ny vidin'ny carburant io a io no mampieritseritra atao inona raha moa zany a lay taxa avo be mivosa eo ambonin'le carburant eto Madagasikara ny zareo de mazava fa iarovana ny tontolo iainana de hoy ny vahoaka frantsay hoe zay a tsy raharanay aloha zay tontolo iainana satria izay tsy afaka intsony miaina tsy afaka mividy zavatra intsony tsy afaka manao ininy tsy afaka mampiana janaka hatramin'ny commune any amin'ny zareo a de manjary lasa misy eo amin'ny 450 isan-jaton'ny maire sy ny conseiller municipaux any Frantsa am'izao fotoana zao a mihevitra ny tsy latsaka intsony satria tena tsy mahazo subvention intsony any amin'ny fanjakana ary vesaran'ny adidy be mavesatra nefa tsy misy intsony zany le budget zay ampidonana ny commune eto amintsika zany a dia ny taxe amin'ny carburant zany a de anamboarana lalana io fanamboarana ny lalana io ve a tena vita tokoa ve ny lalana de lalana izy io amboarina io eo zany ny tokony apetraka ny fanontaniana eto Madagasikara ny commune ve eto amintsika araky ny fandeha io satria tafiditra koa ny commune ary efa tady iboy andeha anaraka nyity mouvement rehetra ty zany ny commune ary raha miditra amin'io ny commune ny Frantsa sy ny mpanao fitaterana indrindra mpanao fitaterana vaventy any Frantsa de mioaka tanteraka zany la Frantsa am'izao farany taona zao zay zany ny zava-misy eto Madagasikara moa zany a dia tsy de tena manaitra ny olona zay araka ny filazany zaka rakotondranomamy azy teo a fa ny mamaky ny olona zao a dia niadin'ny mpanao politika manoloana ny fifidianana iny ary mahavariny zany satria na ilay loi de finance mandalo amin'ny antenimieram-pirenena am'izao tsika miteny zao aza dia tsy de mbo misy tsy misy miteny mihitsy le loi de finance ao inona vao anatin'le loi de finance am'izao tsika miteny zao a dia mahavarina fa ny usine mpanodina lamba eto Madagasikara de nomeny ny fanjakana subvention hatrany amin'ny 17 milliards d'ariary de varinitsika hoe inona moa zany ny tena atao eto Madagasikara 4% ny vahoaka malagasy miasa any anatin'ilay usine inona ny critère ny safidianan'ilay ministre le ministre raha moa sarotra amiko manonona ny anarany satria zay avao nahafantatra ny ministre ny plan sy ny économie eto Madagasikara io fa tena varina mihitsy hoe fa amina fomba ahoana no ahafahany fanjakana manao subvention entité 70 anomena 17 milliards d'ariary de varina mihitsy izy zany satria hoe mba ialana amin'ny resaka délestage zany ialana amin'ny resaka jirama vidiny électricité ary io vidiny électricité io zany a rehefa jerenao structuration de prix en jirama am'izao tsika miteny zao a zay olona rehetra nampidirana n'lay compteur intelligent dia du simple au double raha hoe nandoa 1 million de francs zany ianao de lasa 2 millions de francs raha nandoa 15 millions de francs ianao zany de nandoa 30 millions de francs de mba tsy ampimenimenina n'le industrie zany a de io amboariny io zany a ny sainy industrie fa antsika miteny zao tompoko mitambavohatra tantsaha maro anisa 2 isan-jato ny vahoaka malagasy eto Madagasikara dia mioaka satria tsy ampy ny olana mioaka satria mamely ny voatay ary tena mandravarava mihitsy io voatay io am'izao tsika miteny zao tsy misy fijereny ny fanjakana na iray azy ny fomba ahafahana trotro ny tantsaha eto Madagasikara am'izany lafindretrety zany fa dia samy mizaka fotsiny am'izao ny vahoaka malagasy am'izay lafin'izay zay fomba fijery tsotsotro zay andaminana ny fiainana eto Madagasikara zay a de tsy vitan'le fanjakana am'izao tsika miteny zao ary rehefa tsy vitan'ny fanjakana ohatr'izay izy a de ny maronisa zany ny tokony hijoro araka ny fomba fijeritsika eto hoe mijororo vahoaka maronisa mba mitaky ny anjara satria ny olona zao fa samy mitaky ny anjara ny olona hoe za premier tour za miakatra deuxième tour zay andrava amin'ny fifidianana fa ny vahoaka malagasy ao anatin'izany rehetrehtra zany inona ny tena mpatanjona tratrariny ao anatin'le izy vita ve ny lalana satria misy ny taxe mivosa be araikitra amin'ny carburant na ny akoratsoloka zay amidy eto Madagasikara ny valiny tsy misy ary raha ohatra am'izao tsika miteny zao misy 400 milliards d'ariary
subvention anjirama zay mbola miakatra ao anatin'ilay tetibola manaraka io a dia inona ny tokony mba ho azon'ny vahoaka malagasy am'izay le 400 milliards d'ariary raha avatika amin'ny iraimbolany zany dia any amin'ny 2000 milliards de francs 2 tapitrisy 2 milliards iraimbolany zay zany sandany zany de takiny ahoana zay en terme d'investissement zay takiny ahoana raha ohatra ka mba hanaovana fotodrafitrasa ho an'ny olona antarana ny ambaindainy amin'ny fahazahoana ranosotro amin'ny fahazahoana jirosano de vetika fa tokony avitany fa de omena ny jirama fotsiny zay azo lazaina fa vanjamay satria nandritrin'izay 10 taona zay a nisy ny subvention an'ny jirama nanomboka tany amin'ny 50 milliards d'ariary mefaratra amin'ny 400 milliards d'ariary ary mbola hiakatra amin'le tetibolam-panjakana io a dia anjaratsika mieritreritra hoe mahasoa ve zany sa tsy mahasoa ary rehefa tsy mahasoa zany a dia ajereo ao anatin'ny loi de finance am'izao fotoana zao a fa ny vola ho an'ny fanjakana dia efa samy nanomana vatany avokoa indray zao ny fanjakana ho avy eo satria dia miampindray zany a ny taxe douanière amin'ny alalan'ilay sécurisation am recette douanière dia nidikan'izay a io sécurisation recette douanière io a ny vola ho tsatsafiny zay fanjakana ho tonga eo de tsy raharahany na mahazo anao na tsy mahazo maninona moa raha ohatra ka mba mitakiko ny olona hoe inona marina ny tena ilana nyty le surtaxe sy ny taxe douanière eto Madagasikara ty raha ohatra ka tsy mandeha am'izay fale ny surtaxe alaina amin'ny jirama zany a wala omenan'ny jirama zany a dia lasa ny sauvena ividianany carburant any andafy ny surtaxe ho alaina amin'ny carburant à la pompe zany a dia omena ny fer zany a dia lasa mikolasy ny akabeazany fa tsy misy mandeha makany am'izay tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fomba fijery akapobeny zany a tena ny vahoaka malagasy ao anatin'izao rehetrrehetra zao a dia vitsy no misitraka io volam-panjakana io ary ny tena misitraka ny volam-panjakana ao anatin'io tetibolam-panjakana io dia mifanjakana raha ohatra asorony io taxe douanière io dia mino a fa tsy misy olona na iray aza samy latsaka au président de république tsy misy na iray aza satria fantany fa io taxe douanière io no tsatsafiny mandritra ny mandahana dia io anaovana pression fiscale isaky ny mihetsika io zay olona miditretra any zany no kendana am'izay lafin'izay fa ny akabeazany tsy mandeha makany am'izay tokony atao ka maninona ny tsy tokony hitaky an'izany ny vahoaka maronisy tahaka ny ataon'ny frantsay am'izao tsika miteny zao be mimpanisy hoe soa ny vahoaka maronisy an'ny frantsa am'izao tsy structuré ny président frantsay za moa samy laza hoe tena affaissement ny adihevitra démocratique mihitsy ny zava-misy ary ho sarotra ny amahanany zany resaka andriamanitao Emmanuel Macron zany atsoatsy fa affaissement zany zany hoe mihetsy ny adihevitra démocratique any frantsa raharan'ny olona maro misy inona moa ny atao hoe fanjakana mandeha sy tsy fanjakana mandeha fa mifanjakana mandeha araka ny fomba fijerin'ny olona azy dia tokony tsy hoe tokony manana tomobile ny président sy ny ministre sy ny député sy ny etsetretsetra fa tokony hoe vahoaka pilangina salama zay nge no atao hoe débat démocratique mandeha ka raha mbola tsy mandeha zany no hoe vahoaka pilangina salama tomady dia tsy mandeha zany débat démocratique no zany aoka zany a mba tsy ho voapepopepotro zay ny vahoaka maronisa satria le vahoaka maronisa ka mantsy ny tena sady tompony fanapahana no tompony fandetehana zay zany reo le vahoaka maronisy reo ary anjaratsika no mikororokan'izay lafiny rehetrrehetra zay mba azahoany ny vahoaka maronisa ny tokony ataony manoloana ny sangotom-panina eo amin'ny fomba fanaovana politika aty amin'ny tany anjara-pandrosoany indrindrindrindra ia fanotaniko notre ministre marina fa hoe tokony anekana ny vahoaka nefa ny iaraha malala déclaration ny mitafika eto amitsika isaky ny mandeha de rahana mahafantatra ihany koa nefa fa biby tsy manandoha tsy mandeha
sarotra any any tanàna avaka satria le vahoaka nge jereo fotsiny raha zao nisy tamin'ny déclaration teo hoe oko tony oko zao mampitandriny zahay manahirana ihany mitsy amvahoaka am'izany tarenjavatra misy eo zany raha tsika teo any ko fa vo teny ny senia hoe vita ny fansanany vata fa ho apetraky any amin'ny ACC de raha ohatra ka natsapotsika dia ny sadeka nanao déclaration voalohany mitondra sady any amin'ny deuxième tour ny communauté internationale moa vo malina fampomary avy hatrany mbola nanome vola ihany ko idirana any amin'ny deuxième tour nefany ny valiny ACC mbola tsy fantatra na marina le vokatra na tsy marina le vokatra mampiahiahy fotsiny de zao tsy fary maty mamba ve le firenena ilomanosany ny vody sy adala ahona ny hevitro andrematormisitra eny zany nge ny antom-pisitsika ary zany ny antony namazavatsika n'ireny fonjakevitra rehetra ireny nandritran'izay heritaona sy tavan'izay ary fantatsika fa ny fiainan'ny firenena dia fiainana tena feno fandrika satria efa nambaratsika ombenombeny teto ny mikasika n'ity antom-pisiny ty firenena ity ny antom-pisin'ny firenena zany atreto dia ny frantsay moa zany vao niala teto tamin'ny 1857 1958 tamin'ny fahatongavan'ny de Gaulle de efa samy nihevitra fa tsy ho tafavoaka Madagasikara raha tsy afaka 100 taona ary rehefa tonga ny 100 taona dia andeha hidodododo an'ny Frantsa ilaza hoe raisondray zay la Frantsa raha izao tsika ny manao sondage benao sarasamy manana njakarakotina mamy le nainarakoto hoe hijanona am'izao faleva tena kisadasady zao sa hiverina amin'ny la Frantsa zany mino marimarina venance izy telo mirahalahy fa miverina any la Frantsa ny tena safidin'ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao ary mampalahelo manahirana zany tena mampitomany ny maheno an'izany vinavina mety hitranga eto Madagasikara zany nefa dia isika koa manampitrotraka zay tonga ao fitondrana soroko Andriamatoa Philibert Tsiranana Andriamatoa Philibert Tsiranana nge vavatsy ampina ny nahafaty azy teo amin'ny fitondrana zany hoe le mort politika zany mitsakitsaky zato arivo iny averiky indray mandeha ny tantara fa itsakitsaky zato arivo iny raha ohatra ka tonga ara-potoana tao amin'ny desiky ny journal parler Fidelis Razafy-Mahefa zay attaché de presse présidentielle tamin'izany fotoana zany ka nanala ny mitsakitsaky zato arivo iny azo atao nge misosisoneny iny manala nyreny teny reny manao montage ny anaran'izany fa navelany zala fotsiny nandeha tamin'izao bruta le tenin'ny président Tsiranana dia avy hatrany dia nioaka zany volany tadiditsika fa ny vice-président de la république tamin'izany fotoana zany Calvin Tsembo efa nandeha nakany amin'ny apaisement efa nikabary nakany amin'ny apaisement tamin'izany ary efa karazany efa nanaiky ny olona fa le tsakitsaky zato arivo moa zany nahafaty amin'ny Madagasikara tamin'ny vanim-potoana iny dia very ny projet mikasika ny métro teto Antananarivo renivohitra very ny projet rehetra raha zafy andre miaingo teto Antananarivo renivohitra very ny projet na autoroute rehetra manerana amin'ny Madagasikara very ny projet mikasika ny tourisme teto Madagasikara nge pays paradisiaka tamin'izany fotoana zany destination touristique tena nikuizany Madagasikara tamin'izany fotoana zany frantsay azy tonga eto Madagasikara mandeha mizaha tany sy manao vakansy zany moako ho fantatritsika zany tamin'izany fotoana zany ary i Madagasikara no anisan'ny firenena zanatany frantsay napetrano citoyen français be dehibe indrindra hatramin'ny heritaona satria nahatratra hatrany amin'ny 3 alina ny olom-pirenena frantsay mipetraka teto Madagasikara voalohany hatrany-hatranytsika fa niova moa fomba fitantanana amin'ny rehetrrehetra tamin'izany fotoana zany niditra teo ny amiral Didier Ratsiraka de fantatritsika fa niaraka tamina finiavana be dehibe tamin'ny alalan'le boky mena sy ny etsetretsetra taona 2000 efa tena aniko ny fahasambarana paradisa taniny i Madagasikara raha iny boky mena iny miresana tamin'izany fotoana zany nefa dia ambaratsika fa feno fandriky ty firenena ty efa mitantaraitsika teto zany tantara rehetra zany hoe
tena fitahan'ny olona ngeny amiral dideratsiraka nanao an'le investissement outrance ary igny investissement outrance igny a de volam-pireneny volan'ny Madagasikara iray manontolo igny satria nianga tamin'ny nationalisation an'ny banky ny assurance ny orinasa frantsay rehetra teto Madagasikara nationalisé ndatsiraka tamin'ireny fotoan'ireny a no nivadika ho vola ny firenena de iny nanaovana ny investissement outrance de ambaratsika eto fa tsy fahafirin'ny volan'ny Nicolas Maduro zany raha ohatra ka amin'ny pétrole amin'ny Venezuela ny resana tsy fahafirin'ny pétrole nananan'ny Saddam Hussein zany raha ohatra ka amin'ny pétrole ny resana tsy fahafirin'ny pétrole nananan'ny Kadhafi sy ny mamiototra azy teo anivon'ny vahoaka canadien libianina tamin'izany fotoana zany libianina nge zara mandoa carburant tsy mandoa fatrano tsy mandoa frais de scolarité sy ny etsetretsetra zany ange no atao hoe vahoaka libianina ny tantanan'ny Kadhafi fa de ny anahitandry Sarkozy sy Barack Obama resaka hoe tsy manaja ny zon'olombelona de amin'ny anaran'ny tsy fanajana ny zon'olombelona no midirana nakany Libye fa am'izao fotoana zao tsy voaja tanteraka ny zon'olombelona any Libye amintsika miteny zao ary manahirana ny mety azo amin'ny président Sarkozy satria dia misy mepanga izy fa no ilay vola nampindrano ny Kadhafi azy anaovana campagne tamina élection présidentielle tany Frantsa no 50 millions d'euros no antony nandefasany ireny fiaramanidina nandatsaka bomba tany Libye ireny mba ho fanaponanjara zany no hery tsy mitovy manoloana nyty firenetsika ity ary fantaritsika fa raha ny tantaran'ireo mpitondra rehetra teto Madagasikara no kororoatsika eto dia miditra makany amin'ny resaka sakafo fanafiko miditra makany amin'ny tsikombakomba miditra makany amin'ny fanadiovana ny maloto miditra makany amin'ny fanaovana ny tsy mety ho mety zany ange zavatra misy teto Madagasikara ary raha ny tenako zao fotsiny no resako dia nanatrika an'izany resaka nataon'andre matoratsiraka zany amin'ny hoe melohan'ny fifidianana be ny tanàna 7 zao no tenin'ny président atsiraka tamin'izany ianao ny asina aza milatsaka omerana Antananarivo fa raha milatsaka eo anao deuxième fa tsy lazaika aminareo ny premier raha tsiramonana tamin'izany efa dehaka tena izy zany no tsy maintsy omerana Antananarivo satria imarika Ravalomanana tsy mahazo milatsaka raha nytantara de manahirana be zany zavatra zany amin'ny 12 alina daty farany ahafahana tena mametraka ny filatsaka hovidiana vao nilatsaka le matao marika Ravalomanana tiako arivo ary manahirana samy mahafantatra ny tantara sika eo amin'izany lafiny rehetrarehetra zany ary na ireto olona rangaranga tena hoe reto mifahafo sy ny etsetretsetra manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao ara de manahirana be ny zavatra mikasikazy ireo nefa moa tantara amin'ny firenena zany dia natao hoe mety zany zao am'izao tsika miteny zao dia mety zany amintsika miteny zao nefa manomboka eto dia tokony isika vaoaka maro anisa no andeha hijoro averiko foana zany satria tsy mahasasatra amin'ny teny any zany hoe raha tsy ny vahoaka malagasy tsy da no mijoro aoriana ny mpitondrany ary mahafantatra ny tokony ataony zay vao matahotra atsika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy misy an'izany fianakaviam-be iraisam-pirenena zany ka hanaja ny vahoaka malagasy raha ohatra ka tsy misy ny fifanajana anatiny aloha tsy misy zany matonge Andriamatoa Fidel Castro mandrapahafatiny teo anivon'ny fanjakana cubanina foana satria mamiototra teo anivon'ny na teo arany Amerikanina na le namboly korota na namboly opposition namboly etsetretsetra tany Cuba dia Fidel Castro tena metraka ny famboniny atao hoe vahoaka cubanina zay zany zavatra lehibe zay ary raha mbola tsy tratry zay le hoe ny mpitondra mametraka ny famboniny ny vahoakany de tsy misy ilay réversibilité zany hoe ny réciprocité an'ilay izy hoe ny vahoaka hanaja n'ilay mpitondra
aona moa fomba najanony vahoaka n'lay mpitondra n raha ohatra ka lay mpitondra raha tsy mahafantatra tory hoe ao atranony vahoaka malagasy 20 isan-jato ange ka nohanina rapitso tedavina rafakapitso nohanina androany tadavina rafakapitso tsy fantatry le mpitondra kory zany fa tonga de mikipa izy hoe no ny fifandanjany budget sy ny etsetratsetra ohatry ny fanazavana intellectuel rehetrrehetra amin'ny olona manam-pahaizana zany de hoe tsy azo atao mihitsy ny manao déficit budgétaire tsy azo atao mihitsy ny mampiditra osan'ny fanjakana tsy azo atao zany angeny baiko azo n'ireo mpitondra fanjakana reo hoe de manatanteraka fotsiny izy fa andramo raha hoe alao a ny fanjakana ny manangona hetra fa ny taxe douanière omeo an'ny vahoaka andao ange avadika zay e io taxe douanière io zany hoe le am'izao fotoana zao 2257 milliards d'ariary andao io no omena ny vahoaka de andao a ny fanjakana no asaina mamorona mitaky hetra mba hahafahany manao budget de fonctionnement raha tafavaoka io fanjakana io de tsisy anao am'izany mihitsy izany ahonany tsy hahafahana mampiatrany zany satria tsy misy vahoaka maro anisy mitaky an'izany hoe ampifamadio aloha reo azy de vonina ny mandoa hetra zay fa anaonareo no mahazo an'lay raha moramorainy ohatry zany hoe riny tsy maintsy mihitsy satria tsy maintsy mipanakarena tsy maintsy mampiditra fitaovana ny vahoaka tsy maintsy mividy matériaux de construction ny tomobile tsy maintsy miditra ny zavatra rehetra ilain'ny fampandrosonany Madagasikara avy any velany de efa fantatry mifanjakana de petra mifitsiny io zany misy ozy io anay io budget de l'État andao ampifamadia an'izay fa mino afa tsisy anaky an'izany nareo député reo raha tsy anaky an'izany nefa reo zany a no atao hoe olom-bofidy eto Madagasikara de miverina am'le fanontaniny venance rasamana hoe inona no azo atao ao anatin'izay hoe tena ilomanosany boty sy adala ny rano satria tsy misy tsony ny mambatahorana zay ange le raha tsy misy mambatahorana ange satria ny vahoaka lehibe zany lehibe ohatry ny vatolampy tsy miteny de ananaova ny vorona ya andriamato ministra antena atao hoe ny république voalohany zay tantarana andriamato Philippe Ratsirana no azony visana teto Madagasikara indra fa social-mbahoaka fa nanomboka ny deuxième république ka hatramin'izao république fahefatr' zao a dia ray olona zay tantana teto foana no miovaova anatin'izay fotoana izay tsy mitondra inona nefa ho an'ny vahoaka re olona ireo a fa lay vahoaka mihitsy zany nakato any fiverimerenan'ireo olona hatramin'ny république faharoa ka hatramin'izao zany hoe tobotoero lentenina mampianasa hoe tobo tsisy voay fa ny zavatra misy zarako mitazandova Madagasikara zany hoe hitasika rehefa to amiral de dizatyraka indroa verina rehefa avy ny tantana ny firenena zany hoe ny 5 sivinjato ka hatramin'ny 1 sivinjato sy ny 7 sivinjato ka hatramin'ny 2 zay tantanany Madagasikara tsy mitondra inona fa fanjanina tiako aperaka aminao hoe lay vahoaka mihitsy ve mitatra fandraikiraikana sazalario mihitsy ve ny tena mpanjovany ty Madagasikara ty ary lainay tsika lasa hevitra mihitsy hoe tena lany olo manga ve Madagasikara ary lay va malagasy mihitsy miteny hoe aleo ta amin'ny androny any aleo ta amin'ny androny any nefa tonga zao mpifidianana ianina indray tonga zao mpifidianana tsy mametraka an'le tena fitokisana anala sosialy tsika ny teny anao andriamato mihitra hoe zalahy ty tezana sekoly nataony laharam-pahamea ndray satria mandohetra vahoaka fa ny tena olana sosialy re olona reo koa naverimberina a manao any zay hevitra moana ny malagasy ao anatin'izay andriamato mihitra averiko foana zany le hoe ny hoe biby tsy misy loha moa tsy mandeha ary raha ny fitroharany vahoaka any Frantsa am'izao fotoana zao ady tsy misy lohany mihitsy a fa réseaux sociaux zany ny fampiresahana ary ao anatin'izay réseaux sociaux zay zany no ifanentanana de samy mahatsapany andraiky ny fotsony zao ny rehetra dia isatra le firenena frantsay antsika miteny zao voatery zany ny gelena zany hoe najanona mandritry ny telo taona am'izao vidiny zao tonga de efa milazana melo zany hoe tsy miova am'izao vidiny zao ny carburant la réunion ohatra satria ny région zany a
no maso mandidy amin'ny fanapahana no zava-misy am'lareny fa ny andro frantsa zany mbola miazoazo eo zany andriamatoa Emmanuel Macron hoe zay efa izy mihitsy zao no tsisy fusible tsony aorinana fa izy mihitsy no loalarana no manazava hoe aza anaovanareo démagogie ohatra zany ny fomba fitantanana amin'ny firenena fa tsy démagogique angeny fi zany hoe ronono-tavo zany atao hoe ronono-tavo zany amin'andriamatoa Emmanuel Macron de hoe nahoana moa no ahafahana manala lay taxe momba ny tontolo iainana araikitra amin'ny akoratsoloka nefa mitaky ny fifandanjany volam-panjakana zany hoe andavaka any anaty volam-panjakana anaovana subvention ny commune ohatra zany de fa everina andriamatoa Emmanuel Macron fa ronono-tavo na démagogie zany ny fomba fitantanana amin'ny firenena dia lao azava fa tsy misy mamorona fa arakaraky ny lara-pahamehana ny tokony ametrahana ny katsikatsim-bola ao anatin'izany firenena zany io misy 50 000 milliards zay ny budget ny firenena amitsika mitezao io 50 000 milliards io zany dia io ny tokony anaovana adivitra fao be raha ohatra zany ka manajany atao hoe démocratie tsika dia io 50 000 milliards io zany ny apahany be indrindra amin'io tokony mandeha makany amin'ny tontolo ambanivohitra satria ireo no atao hoe maronisy eto Madagasikara 82% no atao hoe maronisy voavoavo nambarako teo fa misy orinasa vitsivitsy mpanao lava eto Madagasikara nanaovana teti-bola manokana ao anatin'ity teti-bola 7.4 ity subvention de l'État 17 milliards ny fomba fanamboarana lalana eto Madagasikara de takan'izao fandeha io carburant io zany ny akoratsoloka no angalana n'ilay taxe alefa makao amin'ny fer fond d'entretien routier fikajakajonany lalana eto Madagasikara raha tsy misy vola ao zany de ny consortium routier internationaux tsy manome volan'ny Madagasikara raha tsy hita hoe io fa positionné eto Madagasikara constitué voaforona ny reny vola afahantsika mikojakojany lalana zay fanavahana zany conditionnalité apetraky ny consortium routier mpamatsy vola anisan'izany ny Union européenne anisan'izany ny BAD ny banque mondiale ary fantatsika ao anatin'izay lafin'izay fa ireo vola atokana ao amin'ny fanajarianany lalana eto Madagasikara reo zay tamin'ny andronay ohatra ny tadidiko ny chiffre nantaniko ny ministre ny travaux publics tamin'izany fotoana zany tao amin'ny assemblée nationale hoe otrinina marina mo monsieur le ministre ny tena vola ilaina iconstituena n'le fond d'entretien routier mba ahafahatsika mahazo vola tonga de avy atrany de manamboatra ny lalana eto Madagasikara tamin'izany fotoana zany 918 milliards de francs no ilaina tamin'izany fotoana zany mbola 1 euro 1 franc français égale 1000 francs malagasy zany hoe ny 1 kilomètre de route zany dia 1 million de dollars de ny dikan'izany samy manao katsy tsika rehetra am'izay lafin'izay raha 1 million de dollars afa ampitombona 1000 dia 1000 milliards zany marina ve zany sa tsy marina 1 milliard de francs malagasy ny manao ny lalana 1 kilomètre fa am'izao tsika amin'ny teny zao nahotsaky ny olona ny volatsika satria jerefa n'le raha hoe tsy mifandanja tsara ny artificiel be io tokarenanareo io tsy mety nareo sady tsy mahavorovola 30% fotsiny vola voavoronareo ao anatiny sy netsetratseta dia nahotsaky ny olona ny volatsika de zay no mahatonga an'le hoe raha 10 000 fotsiny io 15 000 zao ny dollar ray ohatra mba hatsotsotra ny kazy fa efa mihoatra an'izay izy efa 17 000 mahery any raha 15 000 zany
dia 1 kilomètre de route 1 million de dollars dia 15 milliards zany ny vidin'ny goudron anankiray amintsika miteny zao anjaratsika no mijery an'izany fa maninony zany no mitrangy fa tsy azo atao ve mamory an'le vola rehetra Madagasikara fa atahoinina fotsiny le zanaka amin'ny firenena zay tsy manana atao eto Madagasikara maninona tsy hanaovana programme spécial andeha amory etra anentanan'ny olona andeha isensibiliser anentanan'ny olona zao nge no atao hoe dikany atao hoe etry fa maninona ny tsy hoentanina ny olona andeha anazava ny atao hoe ilaina ngeny manao an'le bancarisation tsy maintsy mampiasa banky sika manomboka zao atanina fotsiny reo zanaka amin'ny firenena mivoaka avy any amin'ny université reo ny tsy ampiasaina amin'izany lafiny zany na nanaovana service national kely azy mba hahafahan'ny ankizy mba manao brassage zany hoe mba miosona mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny fireneny fa ny olontsika nge tsy kafokafona dôlidôly na ny tontolo ambanivohitra raha tsy mahafantatra kory hoe inona ny zava-misy eo aminy eo fa maninona no maty ny vokatra satria efa tsy mandretsony le tany efa tsy oatsony le tsy mahazava intsony zany no fomba fitantanana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara satria tsy isika no mitantana an'io nambaratsika teto hoe mahamaika ny communauté internationale dia Madagasikara manana filohany président république mba hanao soni dia etsika samy ara-mahita eto raha nray amin'ireo président reo nylany eo raha misy samyteny an'io ils epasse io raha misy samyteny ny atao hoe plateau continental sud raha misy samyteny any hoe fitrandrahana volamena eto Madagasikara raha misy samyteny nikasika ny fitrandrahana pétrole amin'ny ankapobeny sy ny gaz sy ny etsetretsetra eto amin'ity fireneny ity am'izao fotoan'izao ary ianao mbola te hampitahorin'ny olona hoe raha mbola mampiasa zazakely nareo amin'ny fampivadiana ny lavanila itsimoka dia tsy raisina intsony ny lavanilonareo fa maninona tsy teneny ny Arabie Saoudite zay tsy manome an'izao amin'ny vehivavy fa nefa am'izao fotoan'izao le Arabie Saoudite dia nanambara mazava mihitsy ny président américain hoe zay tsy afaka niady amin'ny Arabie Saoudite 800 milliards de dollars ny contrat commercial ifanaovana amin'ny Arabie Saoudite nahoana zay no iady amin'ny Arabie Saoudite narabainy ara le MBS le zay moa ny fanafoezana ny anaran'le le principe andova any Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman io zany le namono an'le mpanao gazety tany Turquie dia nekeny fotsiny zay zay tsy tahiditra amin'izany fanazavana ny Arabie Saoudite fa maninony Macron sa miresaka momba n'lay famononan'le mpanao gazety satria misy mirage bebe tokony amidy any amin'ny Arabie Saoudite fa maninona izy ny tsy samy teniny fa reo mirage rehetrrehetra reo le tanky frantsay rehetrrehetra reo ange no amononan'le Eminita tatsimo dia fitaovam-piadinaka izy dia zay no nambaratsika teto hoe nen'ny frantsay ny anti-piscine dia être présente dans un pays en conflit ou en guerre dia satria tsika tsy mety miady eto amin'ity ty Madagasikara tya satria tsika dia mpiziva ny akabeazan'ny vaoka malagasy rehetra isika dia misy brassage spirituel ny any amin'ny lakoty mianjaka amin'andrena pommerina isika eto mianjaka amin'andrena sara ahoana moa tsika niady tsy mety hiady mihitsy tsika noho izany tsy ao anatin'ny compten'ny olona tsika mao anatin'ny compten'ny olona tsika dia hoe mila président manao soni toa zay nge no ilanan'ny Madagasikara fa ny ankoatran'izay tsy ilainy Madagasikara tsisy ilany amin'ny Madagasikara zany raha hoe ny andro izy tamin'ny androny Ravalomanana nge ny tokony nanana chance be dehibe mihitsy ho tafavoky tahaka ny Musharraf tany Pakistan satria i Ravalomanana dia i George Bush Junior no nikapoka latabatra mihitsy ho an'izao tontolo zao hoe ekeo ny fanjakan'Andriamanitra Ravalomanana na dia nisy ara hoe fianianany indroa na dia nisy ara hoe fifanarahana tany Dakar fa hoe misy namitaka etsetretsetra dia tonga dia tsy maintsy mekeny ny frantsay satria ny frantsay ny tompon'ny Madagasikara raha ny fizarana zao tontolo zao dia iny fanekena ny président Ravalomanana 2003 dia efa tratra ny président Ravalomanana
satria tamin'izany fotoana zany andeha hiditra ny Iraka ny président George Bush Junior dia avy hatrany izy dia niantso amin'ny namany rehatra hoe zay namanay dia oka mba hamohana anay amin'ny fidirana ny Iraka satria tao anatin'ny fampiasana an'le multilatéralité zany hoe ny firenena mikambana zany dia nanjakana andriamatoa Jacques Chirac, Helmut Kohl ary Poutine ireo le nambaran'ny américaine tamin'izany fa mauvaise Europe ary nanampy an'le axe du mal zany tamin'izany fotoana zany dia fantatsika fa tonga teto mibekitana 5 étoiles aviatsy amin'ny nosy la Réunion commandant ny Fazohy zay tonga teto Ambotsoroa teto Madagasikara na ko Ambotsoroa ohatra ny resaka amin'ny président Marc Ravalomanana mivoaka avao dia tsy niteny tsy mivolana ny solotena malagasy tany amin'ny firenena mikambana mikasika amin'ny fidirana ny Iraka dikan'izay tsy naman'ny Amerikanina ianao fa vita amin'ny frantsay nampangina amin'ny Madagasikara dia fantatsika fa niongana président Ravalomanana kelikely foana taorinany ary ny directeur général adjoint ny FMI Ramatoa Anne Kruger tonga teto nanidiny robinet zany nge lesona am'izay ny mahatonga an'Andriamatoa Ravalomanana endry tsara ohatran'io efa niresaresaka ihany hoe premier tour de vite etc fa efa tena nahazo lesona izy ary izaho zao no niresaka tamin'ny président Ravalomanana hoe miandro deuxième tour 24 février tsika fa aloha endry tsara fa ny amiral Dider Ratsiraka raha mifeo eno dia anao deuxième misy fa tsy anao premier ndikan'izay efa resy izy fa aloha tsy manaraka an'izay fa manao jeu Ratsiraka sika raha ohatra ka milaza n'ity premier tour de vite premier tour de vite premier tour firesaka itoboky la Edmond Razafy-Mahefa président ny FJKM miara miresaka amiko amin'ny président Ravalomanana amin'izany fotoana zany tambatambazana hoe ndrenjato leson ndrenjato fa diderako toarosony raha natanyatrany leson ndrenjato fa izy nge mahafinaritra fa be lolo loatra tsy mba miheno ny teniny la ahoana moa no inoko an'izany teny zany en démocratie il y a pas de bachotage possible fa tsy maintsy manaraka le tour constitutionnel ianao 2 tours zany hoe raha nandeha 24 février zany dia solennellement niditra tany amin'ny fanjakana resy tanteraka Ratsiraka fa Ratsiraka lasa biby fampitahorana fotsiny dia marina fa misy le fanatika reo mbola fanatika 100 000 voan'ny président Ravalomanana reo nge le olona miforona atao anatin'izany fanatika zany satria niziriziry ny président Ratsiraka ny tenako zao zay olona voalohan'ny exilé teto Madagasikara tamin'ny taona 2021 ny ambassadeur frantsay tamin'ny Maurice name visa miditra makany Paris tsy du jamais vu zany resaky le ambassadeur français tamin'izany fotoana zany mbola tonga tamin'ny Paris mbola nakao Villa Madrid niresaka tamin'ny président Ratsiraka hoe ila nametraka hafatra hoe aza makany Dakar de tsony fa tsofo rano Ravalomanana mba ahafahantsika manao politika aoriny fa raha tsy zany dia vitatreo zany ny fomba fanaovana politika amin'ny Madagasikara dia miteny moa izy hoe za leroa fa manana jet privé avy amin'ny président Chirac fa dia tsy maintsy makany dia lasa dia natson'ny général anankiray hoe général Ratsara hoe raha makany Dakar dia inona ny zavatra tranga dia hoe tsy hitanao ny lalana avoaka ny Madagasikara fa za miditra amin'izay lalana zay zavatra nitranga teto Madagasikara nidikan'izany lafiny rehetrrehetra zany tsy maintsy misy fijerena ny fiainan'ny firenena araky n'izay zava-mitranga eran'izao tontolo zao sy ny zava-misy mahasoa ny vahoaka ary ny fanentanana ny vahoaka andeha hanaraka anao araky ny tokony ho izy zay ny tokony mahasoan'ny mpitondra fa tsy manao avinavimbavy ohatrany sasany ndraindray hoe ataovy zay momba anareo aloha za fa mahafantatra ny mahalany ahoana moa nidikan'izany tsy mila vahoaka ange ianao zany tsy mila bazy ianao nidikan'izay tsy azo anaovana kambo etikambo fotsiny ianao mitondra n'ity firenena ity fa tsy maintsy mieno ny resaky ny olona rehetrrehetra tsy maintsy mahalala ny tantaran'ny Madagasikara ary tsy maintsy mba nandray anjara tamin'izany atao hoe tantaran'ny Madagasikara zany fa raha tsy zany tsy tafavoaka amin'ny fiainan'ny firenena dia miara-mikatso aminao zany ny vahoaka malagasy
de rehefa tsy taitra zany maro anisy eto Madagasikara dia mbola mihinana 5 taona indray aloha tsika ohatrany andeha higara 5 taona zany tsika aloha satria tsy possible mihitsy ny ahafahana manamboatra ny Madagasikara ao anatin'izao ady tena misafota misy efa samanonona hoe ady mihitsy zay zatra aby azafady aza miresaresaka am'izany mihitsy fa tena tsy hainao zany fa zany atao hoe andy eto Madagasikara zany zay mandrehatra an'izany voalohany no may an'izany ary efa nitrangany zany tantara fohifohy zay miresahako zay fa efa nitrangy be dehibe zany nidikan'izay zany ny tantara de mananatra Andriamato ministre niteraka isabe teto ary na ankizy kely vao mandala no fitenena de mare hoe sy ny logiciel le takany resabe zany lizy isy alabazy hoe mazakazaka ny avy teknika amin'ny teknôlôjia aby le tam'izao de misy miaya amin'ny le logiciel hoanao hoe Andriamato ministre fitenitsika malagasy lao za ozy ray nianja teny koa nanantsy zay satria tsy zavatra tsy azo atao amin'ny fandiniana sy fijerena amin'ny marina fanontaniana voalohany faharoa mametraka ny hoe 5 candidat ny adiny hoe tsy mety fifidianana io fa natram'izao ara de l'équipe Andriamato régional mampianina miady koa amirenana ny fifidianana naninona moa tsy nampininy ny équipe ny SVM milo latsabato lay candidat 5 fa rehefa hita fa atapaka ny lesorony zalahy de andao nzeo amirina ny fifidianana io fahitanao zany Andriamato ministre ka zany napitan'izay Andriamato ministre ahoana ihany koa ny eritreritao tamin'ny ty vaovao ty hoe miodiody eny amin'ny sisina masina eny ny sambo hitatitra andramena efa de ohatran'ny mangina le mpitondra fanjakana ahoana ny fahitanao an'izay am'izao fotoana zao satria maro ny fanararotana miary pirenena am'izao vanim-potoana mampisavorovoro ny olony zao eto amitsika ya ny zao vanim-potoana zao moa vanim-potoana fanaovana tsy mety rehetra zany zao de période flou ohatran'izao zany ny mpanararotatra mibanga meohatry ny banga mialina zany ny mpanararotatra rehetra am'izao tsika miteny ary fantasika fa izany ndraiky zany de mila fandraisana ndraikitry ny vahoaka maro misy satria na atao eo araka io confrontation amin'ny latsabato sy ny etsetretsetra io mbola tsy le zava mitranga tany anivony foko tany anginy no mitrangy rehefa tena dinianao ny zavatra misy rehetra ary raha ohatra ka ifampiahiahy eto zany tsika araka ny nambarako tamin'ny farany de dahalo be ahiahy eto daholo tsika rehetrretra samy dahalo ihany de mifampiahiahy eto ny rehetrretra fa tsy zany ny tena tokony ahamaika atsika zany eo am'izay lafin'izay fa de hoe inona no ahafahana mampandroso aingana miady hevitra politika eto Madagasikara de mazavany ny fampandrosona ny ady hevitra politika eto Madagasikara ny fanorona ny vahoaka ny tokony ataony zany am'iny tokony ho asa lehibe indrindra atao eto Madagasikara hatramin'ny société civile ny tokony andray anjara am'izay fa ny société civile lasa miditra any anatina adala politika amintsika am'teny zao de sarotra be zany ny mandeha makany anatin'lay fanabeazana ny vahoaka fantatra ny tokony atao ary fantatritsika fa ny CENI de amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena na iodina hoaizy tsika na iodina hoaizy efa niresaka tetotsika io de amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena iza ny maharisany io am'reto mpanao politika kisadasady reto de fa fantatra fa tsisy maharisany io zany satria tsopahana atao zany Andriamato Andry Nirina Rajoelina fony mbola tsy mivoaka ny vokatra tsy ambomba ofisialy ary fantatritsika fa na Andriamato Marc Ravalomanana raha sakidrikina de voatery niembotra ny takembotra tampoka noho ny antony maro samihafa ary tsy nisy resaka firy tany anivon'ny CENI fa ty amin'ny HCC zany de manjary any zany io zany no atsika de io zany no anaovana raharaha
de satria zany misy afaka mitondra banderole, misy ny afaka manao angotenda, misy ny afaka manao pression, fa misy koa ny afaka mety mandoha volo feo mandeha nge zany tsy resahanareo mantsy zany fa misy feo mandeha zany de aleo samy mandeha zany resaka rehetrehtra zany hoe zany ve zany kamantamanty zany ve nitondrana ny fiainan'ny firenena hoe ifampiahiatsika hoe ka mandoha vola nge atsy de zay mandoha vola zany lany tokony tsy hoeny mihitsy zany feo zany fa tokony tena mandeha amina resaka vérité puretsika eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara efa moa mbola tsy zany ny zava-misy eto Madagasikara ary mbola tena lavitry ny kitay ny afo am'izay fomba fanaovana politika eto Madagasikara zay de eo sika samy mandinika ny zava-misy eto Madagasikara hoe azo manana an'izany hery zany ve tsika de atreto zany aloha de tsy misy manana an'izany hery zany eto Madagasikara afa tsy zasy anao mitambatambatra ka mametraka an'ilay maronisy ho fototry ny fiorenany fanjakana zay nge ny tena izy fa raha mbola tsy mijoro zany zay de tsy manana zotsika hiteny hoe ka tena tsarany ny ataon'ny communauté internationale izy te ampilamina amin'ny Madagasikara satria te ahazo zavatra eto Madagasikara izy de isika asavoritany fandraisariko taminy any zarazareo anjaka zany nge ny fototry ny ady hevitra teto Madagasikara hatram'izay ka hatram'izao hoe zarazareo anjakana ka efa ampanaoviny olo tsika koa mbola manao anatin'izay lafin'izay de manahirana moa ny fomba ifampitsarana am'zany fa de mampalahelo aloha zany le zavatra ire satria samba manantena ny sitrany ay raha mbola io sitrany ay io zany no mbola atenaitsika vaoka malagasy indrindra tafiditra am'zany keo ny mpanao politika sy ny mpitondra eto Madagasikara hoe sitrany ay mba mahazo 5 taona kely sitrany ay mba salan'izao de aleo manao ny tsy mety aza de mety ihany atao eto Madagasikara raha mbola izay zany no ataon'ny vaoka malagasy de tsy ho tafavoaky tsika fa tokony hoe ity Madagasikara ty ampy mizara afaka mamelona ny vaoka 5 tapitrisa ary tsy misy tompo sy ala fa arakaraky ny ezaka ataonao anivon'ny fiarahamonina ny tokony atafavoakanao fa tsy misy ny tena hoe farahidina eto Madagasikara zay nge ny tena hoe tansona tokony atao hoe fa matoa zany mbola tsy tratra de mbola tsy eo zany ny maro tsy eo zany ny force ery ahafahana mametraka an'izany laminy zany de eto sika taloha nge tainy ombo mivadika tsisy maky izarany nametraka an'izany lafitra zany tokony ny vaoka maro nisangeny nametraka an'le rafitra fa rehefa tonga rikito fety tsy maka de miondronao lanjay de zany sake batany lanjany fotsiny fa zany angalatra an'ity vatolampy be tsy mihetsika amina sainy toananao eo vatolampy be raha fotsy toany kely fa lasany daholo ny fananana sy nyetsetrete zany ange io atao eto Madagasikara hoe mifampivarotry tsika de io fifampivarotana io zany de arakaraky ny toerana sy misy atao anatin'le sokajin'olona tsirairay lehibe mivarotra amin'ny Madagasikara isika mifampivarotra de am'izao fotoan'izao hitatsika fa hatramin'ny ny anakavy am'ireny toko efa amidy tena efa amidy mihitsy nge amidiny vehivavy ao trano amidiny olona ny teny zao ary ny lasa mivarotra ny vatany mihitsy na ny lehilahy zao fa manjary mivarotra ny vatany satria efa misy sokajiny olona ty lehilahy koa am'izao fotoan'izao de manahirana be zany ny fomba fiatrehana ny fiainan'ny Madagasikara am'izay lafin'izay ka roviny zay miova isika ihany no isika evana tsititra eo ihany mahakasika an'reto mena sofiny reto lasa zata am'izay satria nainagaproteze foana amin'ny fomba fiteny hoe mena sofina hitan'ny olona mantsy zany am'izao fotoan'izao ohatra hoe tatsy amin'ny ACC ny vondrony européana nandeha tamin'ny fampiranam-baovao maro samihafa hoe nanatitra vola fomba hitsiaraka anaty 18 tour zay mihitsy moa zany seni hoe ny any seni tany amin'ny ACC sa tany amin'ny seni de efa manao fitsidihana tahaka izany zany izy ireo ataony hitandrehitra mihitsy dikan'izay izy zany efa teo andeha ho any amin'ny 2e tour fa tsy manao le débat hoe
misy confrontation tsy fantanatso ny sasany manao hoe premier tour tsy efa karazana pression ve zany ho an'ny tompona andraikitra hoe andaotsika makany amin'ny deuxième tour fa zay mety aminay communauté ahoana ny fomba fijerina azy tsika ve zany dia tsy ho afaka amin'reto mena sofiny reto misy andreo matomisa isika ihany no isika satria zany ny faresantsika tetinandritra ny eritona sy tapany ary faresantsika hatramizay misy fomba filalao politika tokony efa zatratsika eo amin'ny fomba fanarenana ny Madagasikara satria nahoana moa no hoe tantanan'ny olotsotra ny société anankiray dia mandeha fa nahoana ny tantanan'ny fanjakana ny tsy mandeha ary tsy misy an'izany hoe société ana télécommunication zany eran'izao tontolo zao ka hoe privatisé tsy misy an'izany raha tsy eto Madagasikara ireto satria ny données économiques atsika nge tafiditra ao anatin'ny télécommunication io zany hoe isika zany dia tsokolovin'ny privé zany eo amin'le fomba fanatanterahana ny fampandrosoana ny Madagasikara fantatry ny olona hatrany tsy nahy maintsitsika hoe zao nge le malagasy nge va reko miamboambo ary tsy mahagaga ny olona raha miteny hoe nareo nge voavidinay nge raha fitsarana na fanjakana na etsetretsetra mandra-paharovina no tsy afaka miteny an'izany tsony eto Madagasikara ny vahiny dia mandra-pifohan'ny maro anisa rehefa maro anisa no mijoly tsekenay nge zany zavatra atao zany raha anjaran'ny vaoaka maro anisa no miteny hoe raha ny fahatsapanay nge dia zay mifidy olona ho lany premier tour ko manino nareo nefa miteny sady anatitra vola anaovana deuxième tour eto Madagasikara manahirana nge zany fa tsy misy miresaka moa ny lehibe moa zany efa matikena maso ny kely moa zany tsy mahafantatra ny tokony ataony dia miaka zany ny tokantranontsika eto Madagasikara ary efa hitaporofo zany am'izao tsika miteny zao ny lamba maloto sasana ny antrano fa ny lamba maloto nge am'izao fotoana zao enikiopa ny sasany ny tokantrano malagasy rehetra zany efa miaka tena tonga dia vakina fotsiny hoe tsy fo mandalo enikiopa ny olona dia hoe ay mahantra le vaoaka malagasy manasa rano etsy lamba rano maloto etsika tsy afaka manafina n'le lotontsony le vaoaka malagasy ny fako efa mivosa dia inona no atao ao anatin'izay lafin'izay mahatsango no ary ve tsika zay le fomba fitenitsika eto mazany manana an'izany fahefana zany ve tsika dia tsorona fa tsy manana an'izany fahefana zany tsika eto Madagasikara dia rehefa ny bianco zany dia vatsian'ny firenena vahiny zany ny vola amin'io dia manana maso mandidy am'izany izy ny seny zany vatsian'ny firenena vahiny vola dia maso mandidy am'izany izy ny privé zay vatsian'ny banque mondiale vola direct am'izao fotoana zao dia be dia be mpiasa amin'ny banque mondiale ny anatin'ireny orinasa privé reny dia mandritso matsara mihitsy le izy am'izao tsika miteny zao izy tsy mandotrosa amin'ny alalan'ny service de la dette ny Madagasikara zany hoe mandalo amin'ny banque centrale na mifanefandrosa fa manefa direct tany amin'ny banque mondiale izy rehefa mamerim-boloto zany nge dia efa mampieritreritra zany momba n'ity Madagasikara ty hoe tsika be zany ahoana marina nalaza be tamin'ireny fotoan'ireny hoe dia misy vola sandoka tonga eto tsy vola sandoka gasy ihany fa vola sandoka amin'ny euro dia anizy ary vola sandoka euro eram-boritra be dia be ireo 500 euro eram-boritra be dia be dia tsy very anjevonany fotsiny raha tsy misy mahafantatra hoe anizy ireo na anizy ireo dia samy valina fotsiny tsika menakavy izaka ny zavatra nitranga dia raha misy andramena miodiody misy manondrana dia tokony farafaratsiny zany mampiasa an'ireo hélicoptère ireo zany ny fanjakana am'izao fotoana zao satria mbola eo daholo ireo hélicoptère amintsika miteny zao fa maninona ny tsy misy mampiasa an'io hélicoptère io amintsika miteny zao fa mangina fotsiny so fa inona ny zavatra mitranga eto Madagasikara dia zay le sakafo fanafika io le tsikombakomba le teti-dravina rehetrarehetra mitranga eto Madagasikara dia manahirana ny mahita ny eny zavatra rehetra tahaka an'izany ina andriamatomista minazy ianao izay mihina ny saika tiako ho valinao hoe tsy tokony andray
anjara aveo reo candidat milaza fa manana hélicoptère reo a ny satria efa hita le tafika tsy andrefa tanàna eny am'moron-dranomasina à 250 kilomètre ozy izy nataony sasany a fa ny fanontaniako hoe tsy anisan'izay keo hoe ny politika miverina keny amin'ny tantara namarotana an'ireny le migy sy ny karazan'ireny satria rehefa lafo reny a de ohatran'ny mijery fotsiny tsika satria tsisy fitaovana fa fanontaniako farany angamba le matoministre hoe mety ho azo saintsainana ve rovina no rava seny satria foronina tam'le mangotraka teo izy io de tonga communauté internationale de nisy moa seny da nisy nianina mivanovanarana tsika nefa milaza fa anazy io ka rehefa efa nisy fifidianana zay lazay fa ara démocratique teto amitsika nefa de mbola miditra ihany izy a seny tsy maty tiako zay fa miditra amin'ny fifidianana manaraky tsika ary mino a fa nizaniza tonga eo a de mbola iteny ihany koa ny communauté internationale sy ny sadeka zay tena vocation économique nefa tena hita moitsy fa vocation politique de milaza ihany koa fa lany ara démocratique io zany fanontaniako hoe mbola ilaina ave ny seny zany rehefa ohatra ka nisy deuxième élection tamy voalohany sy am'izao fotoana zao ara démocratique tsy tokony hiverina am'ile rafitra zy andamina n'le mpitondra azy eo a ny firenena am'izay ve ny firenena ko ravana ny seny a satria arakaraky nisy n'io seny io raha mifandiniako azy no ohatra ny matompo tanàna n'le communauté internationale ny sadeka sy ny raha reo le vondrombondrana izay sovalininy européanny reo a nefa hatramy union africaine zay fa tonga saina am'izao fotoana zao hoe tokony hovany io sarika io a fa efa tsy hotsony misy nyhevitro am'izay andro matoministre tena tanjona mapitaky zany tena hoe filamatra eo amin'ny tanjona fa averiky le mandeha manana hery am'izany fatsika zay le raha zany ary fantatsika fa ny afaka manohitra an'izany resaky zany de ny assemblée nationale zany no afaka manao proposition de loi hoe tena tsy mety intsony a idiran'ity fa tokony any amin'ny ministère ny intérieur am'izay fikarakarana ny fifidianana dia farafaratsiny isika manangana tribunal électoral spécial mba ahafahana mitsara ny voka-pifidianana mety Madagasikara na andrara-pifidianana mety Madagasikara zany le tena hoe fiandriana amin'ny firenena zany fa manana an'izany force zany ve tsika raha ny gouvernement aloha zany de tsy manana an'izany satria rehefa tonga ny le fionamben'ny gouvernement miaraka amin'ny mpamatsy vola rehetra ny Madagasikara dia fantatritsika fa tena sahirana ny fanjakana rehefa miresaka satria tena pression sur pression no apetrany eo tsy ekenay ty koa tsy ekenay ahoana moa no apety an'izany hoe eto Madagasikara misy rafi-pitsarana mazava de misy rafi-pitsarana atsangan'ny communauté internationale zany fianakaviam-be raisam-pirenena zany dia ao anatin'io le rafi-pitsarana anankiray io zany a de mahazo tampikarama miopapany no namany ny mpitsara zay tafiditra ao anatin'io rafi-pitsarana io zany ange de fa manahirany atao amin'ny fiainan'ny firenena dikan'izay zany hoe ny karama eto Madagasikara de zareo ihany nefa mahafantatra fa fototry ny corruption nefa zareo reo no mametraka hoe tsy azoko tiana ny karama ary zareo reo no mametraka fa ny rafitra hitantanana ny be antitra misotro ronono eto Madagasikara de tokony hokitiana satria tsy zakany fanjakana malagasy ny vesatra zany ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana de hitanao fa sahirana ianao ao anatin'izany ady hevitra ifanaovana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zany
ny groupena pétrolier eto Madagasikara fotsiny raha miresaka amin'ny gouvernement dia efa samy laza hoe inona no manahirana anareo, inona no etaetanareo. Groupena pétrolier manontany amin'ny gouvernement zany hoe desiderata fangareo super gouvernement eto Madagasikara zany groupe pétrolier afaka maniratsira ny gouvernement ohatran'izany mahatonga hoe atson'ny gouvernement any de convoqué nefa zareo indray lasa mametra-panontaniana n'le fanjakana hoe inona ny maharary anareo de manjaka lasa manahirana le fomba firesahana eto Madagasikara satria fanjakana mahantra mitantana vahoaka mahantra de tsika rehetra zany lazay ny olona fa mahantra eto daholo. Mahantra ahoana moa tsika eto Madagasikara mahantra ahoana no mpitondra mihitsy ny mampahantra ny Madagasikara ary zay no antony nanoerana an'le hoe IPPTE tamin'ny vanim-potoana sasany satria namidiny ny gouvernement ny tantely Andrianarivo mihitsy le fahantrana teto Madagasikara mba hazahoana vola de zay le IPPTE tamin'ny vanim-potoana sasany zany hoe tena mahantra mihitsy ny vahoaka any aminay fa mba vonjeo zay de nahazo programme spécial mihitsy tsika tamin'ny banque mondiale nefa iny le volomen'ny olona iny vao may mampisotsaka ny volanao satria tsy mifantany tsara ny balance de paiement de eo zany sahirantsika tsy mifantany zany balance commercial misy vola tonga nefa tsisy contrat tsika tsy manana économie afaka hiatrehana an'izany akory ny vanilla miazoazo eo ndraindray tsara ndraindray raha tsy manana produit d'exportation tsika letchi arakarak'izay fomba ilan'ny olona azy ny arenakibony tany tsy misy traçabilité na iray azy ahoana no ahafahan'ny firenena ivelona amin'izany lafiny zany de eno eny fotsiny io zany no fanjakana amin'izay lafin'izay de amin'ny fotoana ananatsika traçabilité amin'ny arem-pirenena rehetra amin'ny fotoana ahafahantsika manana ny lanja raha teo karena hoentina miatrika amin'ireo fanampiana avy ivelan'ireo ary rehefa tena mahavita mandoha ny otrosan'ny banque mondiale sy ny FMI tsika 3 milliards de dollars 6 milliards de dollars miaraka amin'izany raha vitatsika mandoha an'izay de aeotsika manomboka afaka mijery hoe tena anao déréglementation kely zay mba hijeryn'ny social-mbahoaka amin'ny tena faran'izay zokony zay satria tena efa tena mahantra reto vahoaka reto tsy misy logement sociaux ronono atavy ngery ny resahana mandritry ny propagande reny raha ohatra ka tena zoiny satria tsy maharaka an'izany ny toekarena raha ohatra ka io endriny io ary iza ny mpitondra afaka mihoatra n'izay lafin'izay de veriky fa tsy misy mahavita an'izay ireo le mpanaramaso eny vato reo ge mahafantatra fa tsy afaka miteny izy tsy afaka miteny reo mpanaramaso amin'ny sécurité aéroportuaire reo fantrany dolidoly ty lasary zay mahazahoana n'le rapport avy any amin'ny Union européenne satria matahotra izy sao de izy ny andrinany rihitra de avy hatrany izy de maka avocat de manao rapport any amin'ny Union européenne izy ohatra satria any no ahafantarana manao rapport any amin'ny banque mondiale izy hoe zao ange tena passoire be ty système Madagasikara ty raha sao mahavoanay ty sy netsetretsetra de maka fepetra meloa izy fa raha mahazo azy eo nga moramora de maika moa fa itsika samitsika am'izay fa inona ny antony anaovantsika an'izany ny andrina tsy maniry volo ange mienatra fa am'izao tsika tsy malala mienatra intsony satria tena raha maty amatesa raha avana ary aleo maty rapito zay maty androangy zay nge le fomba fijery eto Madagasikara de manara-davahana an'izay fotsiny tsika tokony foanana zany ny fanasana lamba maloto eny ivelan'ny trano tokony foanana ny dikany azavaina mazava ny dikany hoe raha maty amatesa raha avana de lasa mifamosavy zany tsika tena mpamosavy malemy tsika tena ny aotrany no ripaka Andriamato ministre tratoato koa de PDP reo manana raha iny any be any koa io ny ACD zay mitondra ny raha hoe eny amin'ny antenimieram-pirenena hoe olona ambony filoham-pirenena nytantana teto amin'ny firenena isy ireo mpanadihadiana zany hoe
latsaka tao anatin'le candidat-pifanina tao anatin'le hoena amitelopolo io a lalaka feo mandeha no anaovana an'izay tiako atongavana le motominitra le hoe milohan'ny niritrahana tao anatin'izany faminanana masina fifidianan'izany hoe tsy tokony efa fantatra ny masampanarahan'ny biankona ny entrany hoe ti oloti maloto a ti oloti madio fa lasa ifandovan'ny polo politika zay ratsy fantana setra ty fireneny ty malagasy nefa ny vahoaka malagasy etsy anganiny ny vavaka nampianariny tompo ara tsy azy nitsony hoe tompo mba meo an'iny ny anina sazanay fa neny zalary eo zato toana azoneny io zany de ahoana moa zany le matoministra ilay lalàna mpirakety madagasikara hoe reo mpanao politika sasany lasaky tao anaty firenena hoe tsy tokony efa nadidaolona hatramin'ny etra na fitantanana andraraha-pirenena ny vola sy ny namany a sy tokony efa fantatra hoe zany fa rehefa tonga teorina de atsangana indray atsy hoe atsangana eny amina teny mera-pirenena vo mera-panadiady ny asedri sy ny namany sisisa aiza marina zany ty raha-pirenena eto Madagasikara satria misy anarany voatonontonony hoe nitantana amin'ny firenena sa olo be teto amin'ny firenena zany a iakindray le raha tsaraina ny ACD zay zay le ohatiny zay mbo imbonam-pevitra manerantoratsiratra zay fomba fijery zay satria raha tsy miditra makany fampiavana-pirenena isika dia sahirana ty Madagasikara tsy miteny aho hoe miditra makany amin'ny fampiarana ny impunité zany hoe tsy maty maloto Madagasikara fa ny zava-misy tetonge ohatrany nampianadratsy any tsika nge nampianadratsy amin'ny mpitondra teto Madagasikara satria tsika tsy niteny tsy mivolany de lasa nalala fomba ratsy zany reo mpanao politika teto Madagasikara reo ary zay no mahatonga am'teny eto hoe zay malala ny tokony alana enay fa zay mahasoanareo any aloha jerena nidikan'izany nge ny volany voavidy vola hatramin'ny latsabato ataon'ny olona ary fantatritsika fa ny lalàna teto anivon'ny firenena melohan'ny fifidianana iny a de ambanin'ilay accord politika zay tsy hita masoandrony ny lalàna rehetra teto Madagasikara de ambanin'le décision navoakan'ny ACC dikan'izany a raha ny fandehany raha zany amitsika miteny zao efa amnistie reo olona raha zay sotrakevitra zay fotsiny no resana nefa tena tokony miditra lalindalina kokoa any amina ady hevitrytsika amin'ny fifampitondrana eto Madagasikara satria tena ny olona tena nahazo be loatra teto anivon'ny firenena ny tena manadino nyty firenena ty fomba fiteniko eto le hoe fondation Philibert Tsiranana ny fondation Philibert Tsiranana nge ka ny fonds spéciaux azony teo amin'ny firenena ny nananganana ny fondation Philibert Tsiranana fa ny fonds spéciaux rehetra akoatran'ny an'ny président Tsiranana sy ny an'ny président Ratsiraka nanaovana ny olea ka nitsaza rema sy ny etsetretsetra io de mba nakaiza ary zany fonds spéciaux zany de mahavarina ny zava-misy eto Madagasikara am'izay lafiny ray fa nitovizana vola ao anatin'ny raha de ny hoe ny amnistie tokony omena ny mpanao politika de mba reo le olona rehetra voasokajy fa tena nahazo be loatra teto anivon'ny firenena tokony mba manajatena tsy miditra ao anatin'ny raha politika intsony zay no mety andaminana ny ty Madagasikara ty satria raha ohatra ka mbola mahazo milatsaka ihany ery rajonary mampianina mbola mahazo milatsaka ny matoa Didier Ratsiraka mahazo milatsaka ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina na Andriamatoa Ravalomanana de milaza amitsika fa tsy misy zavatra manjary eto Madagasikara de mbola misy président anankiray vaovao koa io avy eo de na Andriamatoa Rajoelina na Andriamatoa Marc Ravalomanana de mbola ho avy zany de misy frustration de manahirana nefa moa zany a ny olombelona mety afaka miova ary tsika tsy afaka manaova ny tantara fotsiny am'izao hoe de zay zany ny tantara fa tokony ho zay revirevy zany resaka itsy zany fa ny fahatsapana de mino aho fa lany eo zany Andriamatoa Marc Ravalomanana na Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de mba tokony mba misy
mba sotrakevitra vaovao mba raisiny ahafahana mampivoatra ny ty Madagasikara ty mahamenatra nge zany hoe ny firenena mahantra no enao mpitondra tsika nge entramin'ny olona amin'io ambasadytsika any Washington DC io ny Amerikanina nge ny mandohany io ampalahelo nge zany ny ambasady nananatsika zany io Paris io dadabetsirana nananga anazy io any Japon io mampilendalendany afrikanina rehetra zany ambasadytsika eo Japon zany fanaka malga décor no anatin'izany tranony ambasadytsika eo zany tany zany fotoana zany vaombola tsara tare plaquette en brique avy aty Madagasikara no tranga tam'izany satria nahoana dadabetsirana na rehefa tena tafavoaka teo amin'ny fitondrana de zao no natao ny self made man rehetraretra zany hoe ny mpanao asa tenany rehetra ka tafavoaka teto Madagasikara de notronony nomeny stage tany andafy mba afaka mba mitrotro ny ray reny le reare amin'ny firenena nge vatona sonotro ny tany maromaro izy ireo fa tsy hotononotra de nanao an'izany keo Andriamatoratsiraka nge Andriamatoratsiraka koa nge nanao an'izany tamin'ny alalan'ny orinasa maromaro izy ireo tsy hotononotra moa ny anarana satria manahirana be zany am'izao vanim-potoana mpifidianana zao de fantatsika fa azo atao ny mampivoatra n'le vahoaka malagasy hoe rehefa mba tonga ao anatin'ny fitondrana de mba tokony mba misy mba isaky ny région satria ny région nge zao nomany izy mba ireny mba misy olona vatona sonotro ny tany ary tsy ranana nge tena nanao an'izany mihitsy hoe mila vatona sonotro ny tany tsika fa am'izao fotoana zao nge vato atsindrahazana dolidoliny ny olona mpitondra amin'ny Madagasikara tsy tompony fa de tena mpievokafo fotsiny eo izy mpievokafo fotsiny eo zany ny mpitondra eto Madagasikara de tsy manakatao afa-tsy ny mangorokareny tsy problemany mihitsy nge io le hoe tsy lany na lany io e tsy problemany mpanao politika nandalo fitondrana zany satria fantany fa noaviny tsy eto Madagasikara fa any ivelany firy amin'ny zanak'ireo no mianatra eto Madagasikara tsy misy ny zanaky ny président rehetra teto Madagasikara ataoko raha voalany izy de nalefa tany andafy de nanokanana sokajina mpiasa any amin'ny ambasady manokana mihitsy ny mikarakara ny zanaky ny président nanao an'izany daholo ny président teto Madagasikara alefa jet privé andeha hanao vakansy iazo amin'ny Madagasikara de ody amonjy fianarana zany ange ny zavanisy teto fa manao na le neuf sur le keo to any marikely tsy misy fa de tsy maintsy mitoto vary tsy maintsy matsaka rano tsy maintsy manao mitokony atao rehetrarehetra mandeha maka vilinomby izy zay vo afaka mandeha mianatra zay ka manahirana be zany ny raharahan'ny Madagasikara zany a fa verina foana zany hoe mifoazany maro anisa na ho leo aza zany tsika de tsy maintsy zay foana natao tsy misy olona afaka manova ny Madagasikara raha tsy ny maro anisa no mahatsapatena dia ny frantsay zany io fa fantatitsika ohatra ny tafitany aminy le afatritsika teto dia efa tena mandray an-tanana izy zany zao a de samy somokotra daholo ny mpanao politika rehetra ny Frantsa am'izao fotoana zao hoe sao de mba tena ona manina ty fa tena ohatrany igagamba aoka mihitsy la Frantsa am'izao fotoana zao satria verina anarysika la république any Frantsa amitsika miteny zao tsy rarahan'ny olona tsony hoe entiny mando vola idirana amin'ny autoroute de le mpanao gilet jaune zany sisany mandefa mandana fa gratuit aloha manahirana be le efa nitrangany zany tamin'le bonnet rouge tamin'ny andron'ny François Hollande naongan'ny olona mihitsy le politika fandaovana vola tam'izany fotoana zany eny amin'ny autoroute noho io antony solotany io de eto amitsika moa zany a de samy endry be daholo tsika menakavy a tsy misy taitaitra mihitsy a varina nylety le adimorotsilozy reto a de tsy mahafantatra ny tokony atao eo am'le fomba iavotana eo amin'ny fiainan'ny firenena ny olona miady hevitra any amin'ny assemblée nationale zao mikasika ny tetobola hitondrana amin'ny fiainan'ny firenena tsy misy tambanivohatra tonga ao anatin'ny assemblée nationale amitsika miteny zao hoe vadio ilay recette douanière tokony avadika makany amin'ny programme ny tantsara rehetrretra satria izy maro anisy
tsy misy miteny an'izany ange hoe ilay industriel kely vitsivitsy indray zao na subvention na 17 milliards zany venao atao hoe démocratie iveriko fa tsy démocratie zany eo amin'ny fomba fiatrehana andaram-pirenena. Mankasitraka anao andra matoministra tamin'izay fanazavana marobe nentinao anty fandaharana androany ity izay amin'ny herinandro fandaharantsika dia efa misy rivotra vaovao indray satria efa avy maneho ireo vokatra ofisialy ACC zany mifandaharantsika amin'ny herinandro tapoka mifandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrahana rina sonofo teo amin'ny fakanana sary satria dia hitan'ny pesony maro atany tafindrikany ty fandarana ity amin'ny alalan'ny itoba makasitraka ny taïwan lehibe avony teo amin'ny lafin'ny teknika finansarasamy manana na inarakoto njakarakototra mamy no teto amin'ny fitafitafana niaraka tamin'andray matoministra Andrianjato tsy adino ny fanampiana ity fandarana ity safonjena manatso makasitraka tompona makasitraka Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa. Panapala fumangar numirefuto, yene ya sere pitete pana. Panapala fumangar numirefuto, yene fukasa iranati ya nefuta. Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa, Alewa Blackstone, Alewa be, Alewa Blackstone, Alewa. Panapala fumangar numirefuto, yene ya sere pitete pana. Panapala fumangar numirefuto, yene fukasa iranati ya nefuta. Fauka saira na mafiatka mifermena no meta itamoraka asaya tika miatka jasamita etano wazana jata urande sekuru burasa dikaramena ya bagutazana wairen na mutiani fauka tetombantanane sesano tena mazana fauka saira na mafiatka mifermena no meta itamoraka asaya tika miatka jasamita etano wazana jata urande sekuru burasa dikaramena ya bagutazana airen na mutiani fauka tetombantanane sesano tena mazana wanasuwazike atitikika mfusalijo sakia masinani ya dide yene kuwaza midarni safida wanasuwazike atitikika mfusalijo sakia masinani ya dide yene kuwaza midarni safida sahiye Atanganu was Virran Basiba Kesamanupitanda Sana Sembarkialo Diari Tangan Kelila Sibo Nilkutazana Nilkutazana Yele Repamingana Lepana Rera Semani Furigua Kutukudewa la Vela Wonuna Semacima Besentar Kita Kusai Musaivo Kudaidana Sepona Yele Atanganu was Virran Basiba Kesamanupitanda Sana Sembarkialo Diari Tangan Kelila Sibo Nilkutazana Nilkutazana Repamingana Mipana Rera Semani Furigua Kutukudewa la Vela Wonuna
maitsy mandresy mitary ketsaky zay notsaivo utahitarasebonna wawanazo atike tikitsika mpusariko sakia masinani atike yene buwasamejani sapika wawanazo atike tikitsika mpusariko sakia masinani atike yene buwasamejani sapika Zaire Ikia fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valora alina famerenana ny alahady amin'ny 10:00 iarahanao amin'ny andrenjato